miarahabanao amin'ity androandrany ity a ho anao izay manaraka n'izao fandaharana natao hideranao izao. Raha toa ianao ka efa mpanaraka sy mpanjohy foana zao fandaharana izao dia tiako no milaza aminao hoe hitombo hatrany aneny fahasoavana izay omeny Jesosy anao amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Raha toa kosa ianao ka olona vaovao na hoe izay ianao vao nahita n'ity vidéo ity a sy nahita an'izao fandaharana izao dia manasa anao a misy vidéo maromaro efa mipubliena tany aloha tany a dia manasa anao hanaraka an'ireny vidéo ireny a mba hampitombo ny aim-panahy ao anatinao a mba hampahery anao a ary tena hoe hitondra fahasoavana bebe kokoa ao anatinao. Andaontsika amin'izao fotoana izao tonga dia hanomboka ny fotoana dia hiaraka hivavaka isika ao anatin'izany. Hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra mbola misaotra anao indray a nanomezanao anay an'ity tompon'androandro an'ity a afaka hideranao eto indray izay ao anatin'izao fandaharana natao ao hideranao izao. Jesosy izay zavatra rehetrarehetra ataonay a sy izay zavatra rehetra zaraina amin'ny tsirairay avy eto androany dia apetraka fenao am-pelatananao. Hitondra akiny lehibe ho amin'ny olona izay rehetra manaraka ny fandaharana ary ihany koa hitondra akiny ho anay tsirairay avy izay eto amin'ity toerana ity. Mino tsy matoky izay fa rehefa ianao no miasa tsy misy asakana ary ihany koa rehefa ianao no miady Andriamanitra tsy misy atohitra. Amin'ny anaranao Jesosy ny anaovana izany vavaka izany. Misaotra indrindra Tompo. Amen. This is a
arak'izay tononkira zay a dia ny loha hevitra ho banjintsika amin'ity androandroany ity a dia mahakasika ny fotsika tsarovy a fa ny fonao dia tena important be mihitsy ao anatrehan'Andriamanitra araka ny voalazany ao amin'ny ohabolana toko 4:7 dia manafatra tsara mihitsy Andriamanitra manafatra tsara mihitsy Jehovah-Andriamanitra hoe mila tandremana ny fotsika andao nefa vakitsika le teny amin'ny anaran'i Jesosy a tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana fa avy ao amin'ny haviny tena ny fotsika tena andry anankiray a ekina ny organeantsika rehetra ray manontolo mihitsy raha hoe amin'ny lafiny ara-tsiansa zany ho jerentsika satria ao amin'ny fo a no miditra ny raha maloto a dia jiovina ny raha maloto a dia izay vao misy raha madio indray afaka mikorina sy mamelombelona ny organe hafa ka raha amin'ny fotsika no misy problème dia normal be lasa misy problème daholo ny organeantsika rehetra hafa dia ohatr'izay ihany koa ny fotsika raha maloto ny fotsika dia lasa mitarika toetra hafahafa ny toetra tena tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy a dia tena manakana tsy fahitanana manakana ny fahasoavana hoentin'Andriamanitra sy ny fiasany eo amin'ny fiainantsika ao Matthieu 5:9 izy dia miteny mihitsy hoe sambatra ny madio am-po a fa izy no ahitan'Andriamanitra zany hoe raha te ahitan'Andriamanitra sy ny fahasoavana ianao sy ny fahagagana izay ataony dia mila madio aloha ny fonao eto amin'izao tontolo izao dia be da be ny antony a mahatonga ny olona anankiray a mety maloto ny fony mety mitarika ny olona tena hoe lasa manome fitoerana ho an'ny devolo mihitsy ara indraindray a satria maloto ny fony ao anatin'izany ny antony anisan'ny voalohany ho resantsika dia ny fahafatesan'ny olona anankiray na hoe la perte d'un être cher ny olona rehefa maty ny olona akaiky amin'ny fony indrindra dia misy karazan'olona tena hoe tsy mahavita ninina tsony izy fa eo izy dia inona zany momba ahoana zany ny fiainako tsy zavatra mandeha tsony mihitsy ny fiainan'iray manontolo fa tena hoe paralysé tanteraka satria lasa le namany a lasa le olona akaiky ny fony lasa le olona hitantarany fiainany a dia eo izy dia malahelo eo faharoa ny fanenjehana ihany koa na ny persécution dia mety antony anankiray a mety ahatonga ny olona aloto fo rehefa any ariana any satria enjehana foana izy ohatra rahatsika ohatra hoe izy rery mivavaka ao amin'ilay fianakaviany a dia tsy lozan'izay fanenjehana mihitsy izy hoe ianao dia zany ampiangonana foana nataonao raharaha tsy mba miaraka amin'ny fianakavianao mihitsy ianao zao mety zavatra be da be mandratra fony tenen'ny olona anazy a dia rehefa any ariana any izy dia lasa te hamalifaty an'iny zavatra nataon'olo iny a dia izay zavatra izay nefa dia efa mampaloto ny fotsika eo ihany koa ny laingy a tena fositra anankiray a mampaloto ny fon'olona rahatsika ohatra hoe raha misy olona anankiray a natoky olona anankiray namany izy a dia natoky an'izay zavatra rehetra nitenen'io namany io izy tena ninony daholo izay zavatra rehetra nitenen'io namany io any andro anankiray nefa fantany ary mivaky taminy fa tena lainga tsara lahatra daholo ny zavatra nitenen'ilay olona anazy dia eo izy le malahelo eo izy maloto ny fony a dia lasa tsy manana fahatokisana nizaniza tsony izy lasa miahiahy amin'ny zavatra rehetrarehetra zay mandalo eo aminazy izy ary farany ary mety tena tonga hoe paranoiaka mihitsy izy dia izany zavatra izany a dia mampaloto ny fon'ny olona dia lasa manakorotana ny fiainan'iray manontolo mihitsy izany ankoatr'izay a zavatra anankiray tena azo atao hoe zavatra antony anankiray lehibe indrindra mandoto ny fon'ny olona mampatonga ny olona tena hoe farany hoe tezitra amin'ny zavatra rehetrarehetra ary mahatonga fiavina vonana mampatonga anazy anao zavatra tsy eritreretin'ny saina dia ny fampirafesana na ny infidélité tena ny olona tratran'io infidélité io a raha ohatra hoe misy rahatsika hoe misy vehivavy anankiray a dia nampirafy anazy ny vadiny a nitsangatsanga tratrany nitsangatsangana araka tamin'ny olona hafa ny vadiny tena tsy afaka ao anatin'ny sainy sy ny fony mihitsy izany zavatra izany ary tena hoe manosika anazy a anao amalifaty an'io olo io manosika anazy mety hoe amono an'io olo io mihitsy ny arany ary na hoe amono ny tenany dia misy koa karazan'olona sasany a tena hoe mamono ny tenany izy fa amin'ny fomba hafa na hoe ataontsika olazaintsika tsotsotra hoe mourir à petit feu lasa tsy mikarakara ny tenany tsony izy tsy mikarakara ny ao atokantrano intsony izy satria ozy izy hoe zara ve ohatra izao nampirafesiny a zany
mijanona treo zany ny fiainako, tsisy zavatra mety tsony zany momba ny fiainanay rehetra atao amin'ity tokantrano ity sasisa dia izay zavatra izay dia mitarika aretim-po eo amin'ny olona anankiray. Faly anefa milaza amintsika fa mbola fotoana ahafahanao manamboatra ny ao anatin'ny fonao izao fotoana izao. Mila madio ny fontsika ho hampanelona mba ahafahantsika misitraka ny fahasoavana rehetra izay entin'Andriamanitra. Mba hampadio ny fonao dia tsotra ihany nandrasan'Andriamanitra aminao. Mila ianao manolotra ny fonao an' Jesosy. Atolory an' Jesosy ny fonao mba ho diovina dia ho arovana amin'ny ratsy rehetra. Voalaza izany ao amin'ny Jeremia 7:7-10 manao hoe ny fo dia mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra sady manana aretina tsy azo tranony. Iza no mahafantatra ny aminy? Izao Jehova mpandinika ny fo sy mpamantatra ny vo mba hanome ny olona rehetra araka ny alehany avy dia araka ny vokatry ny asany. Mbola mafisiny ihany koa zany ao amin'ny ohabolana 7:20-20 tapany voalohany manao hoe anaka atolotra ihany fonao. Mila atolotra an' Jesosy ny fotsika mba tena hoe isitraka ny fahasoavana rehetra izay omeny isika ary hanana ny fiadanana izay omeny Jesosy antsika. Ka raha ohatra ianao ka anisan'ilay olona izay tojo fahafatesan'ilay namana akaikinao indrindra dia izao hoe manaova tahaka ny Job ianao. Mila misaotra an'Andriamanitra ianao amin'ny zavatra rehetra. Ovakitsika ny Job 1:1-20 hoe izao no lazainy manao hoe Jehova ny nanome ary Jehova ny nanesitra, isaorana niny anaran'i Jehova. Tena nisaotra mandrakarivo Job tamin'ny zavatra rehetra ny ainany na dia tena hoe ataontsika hoe tena mafy ny zavatra nieretan'i Job. Ny zanak' Job rehetra tonga dia mafy tao anatin'ny andro anankiray, tena mafy izany fa izao hoe tsy niala tamin'Andriamanitra Job, tsy naloto ny fony tsy niinsulte an'Andriamanitra mihitsy izy tao anatin'izany ary nahazo valim-pity be dia be tsara kokoa mihoatra noho ny fiainany teo aloha ary Job tao aorianan'izay. Raha tokoa ianao ka anisan'ilay olona tratra ny fanenjehana dia izao hoe mila hovaina ny fomba fijerinao. Mila mivavaka ho an'ilay mpanenjika anao ianao. Mety hoe hafahafa izany hoe ahoana izany zary ve efa enjehany dia mbola hivavaka ho anazy ihany. Fa izao hoe tsarovy fa tsika sambatra izay misy manenjika. Ao amin'ny Matthieu 5:5-10 dia miteny an'izany mihitsy hoe sambatra izay enjehana noho ny fahamarinana fa aza ny fanjakan'ny lanitra. Jesosy koa dia mbola miteny hoe fa izao koa milaza aminareo hoe tiava ny fahavalonareo ary mivavah ho an'izay manenjika anareo. Izany hitantsika ao Matthieu 5:5-7. Mila mivavaka ho amin'ny mpanenjika antsika isika mba tsy hanavesatra ny fontsika izay zavatra rehetra lazainy, izay zavatra rehetra ataony amintsika. Manarakaraka izany raha ianao ilay sendran'ilay hoe nisy olona natokisanao ka tena hoe nandainga tanteraka taminao izy dia izao hoe torohevitra ianao androany hoe mandehana miaraka amin'ny fanamasina foana ianao amin'ny fotoana rehetra iainanao. Ny fanamasina no mampafantatra antsika izay zavatra rehetra tokony ho fantarintsika ary ny fanamasina dia manokatra ny masom-panahitsika mba ahafahantsika mahafantatra hoe ity olo ity dia miteny marina amiko, ity olo ity azoko itokisana, ity olo ity afaka hametrahako andraikitra goavana dia noho izay zavatra izay dia afaka mandeha milamina tsara foana ny fiainantsika, mizotra foana ny fiainantsika satria eo ny fanahy masina mampafantatra antsika dia tsy mavesatra mihitsy ny fontsika ary tena hoe tsy misy hoe lolo-po atezerana na ohatr'izany ao anatin'ny fontsika fa ny fanahy masina miaraka amintsika mandrakariva. Raha toa indray ianao ka ao anatin'ny hoe miaina an'izany hoe fitsangatsangana izany, fitsangatsangana ataon'ny vadinao na fitsangatsangana ataon'ilay olona tena tianao indrindra dia izao hoe aza manambany ny tenanao izany mihitsy ianao dia olona miavaka, ianao tena hoe important ianao eo amin'ny mason'Andriamanitra dia tadidio fa ny fiainana na mitsangatsanga ary ny vadinao dia ny fiainana mitohy foana. Ny bonheuranao tsy miankina amin'iny vadinao in'izany mihitsy fa ny bonheuranao dia miankina amin'ny Jesosy. Jesosy dia tena hoe mari fidèle, époux fidèle, tsy mamitaka anao izany mihitsy Jesosy dia tokony ankinao aminy ny fahasambaranao dia ho hitanao fa tena hoe ho sambatra ianao, tena hiadana ianao. Dia tsika koa nefa ao anatin'izay rehetra izay
dia mila mahay mamela heloka mba tsy hananantsika lolompo, mba tsy hananantsika hoe toetra hafahafa, dia mila mianatra tsika mamela heloka, mamela ny heloka ireo izay rehetra hoe mety hoe nanafotohananao na hoe nanao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sainao na tena namitaka anao mihitsy ary, dia mila mianatra isika hoe mila mamela heloka. Andaontsika amin'izao fotoan'izao hiaraka n'olotra mifotsika amin'ny alalan'ny hira eo anatrehan'i Jesosy. Reto hira ireto dia manamafy hoe mila atolotra an' Jesosy ny fotsika, mila tena hoe omenan'i Jesosy mba ho volavolainy ny fotsika, ho amboariny, ho tefeny, dia mba hahatonga antsika tena hoe olona ankasitrahana, olona manao sitrapon'Andriamanitra mandrakariva eo amin'ny fiainantsika andavanandro, mandra-pahatonga an'i Jesosy eny amin'ny rahoany lanitra.
amin'izao fotoan'izao dia atolory an' jesosy ny fonao atolory azy ny tenanao a dia tena hoe teneno izy amin'izao ao anatin'izao hira zao hoe tompo inty aho ovay ny foko ovay ny fanahiko ovay izay tsy mety rehetra ty anatiko a mba tena hoe fonenanao a dia tena hoe anjakanao a dia tena ny herinao no ameno a jesosy io za mihitsy ny fanirianay lalina indrindra tompo inty aho Fanonu
jesosy a manaiky izahay manaiky no tefenao manaiky no ambaharinao fonay tena hoe manana toerana malalaka ianao jesosy a ahafahanao manamboatra ny fonay tena hoe volavolay ho arak'izay tianao jesosy a raha izany fonay zany raha izany dia tefeo arak'izay tianao jesosy io mba tena tonga anay olona araka ny sitraponao mba tena tonga anay olona ankasitrahana madio tsisy pentina eo anatrehanao jesosy io ny fonay jesosy a raha izany ho anao raha izany dia tefeo dia volavolay dia amboary ataovy tena hoe izay tianao mihitsy tena hoe manana choix libre ianao izay tianao jesosy a raha izany dia ataovy izany androany mino fa nampahery anao izay teny izay androany a mino koa fa nataonao tamin'ny fonao rehetra ny hira izay nataontsika teo fa ety ampamaranana dia te hilaza aminao hoe mba hikolokoloana amin'ny fonao a mba hatonga amin'ny fonao a tsy ho fitoerana ho an'ny devoly a dia izao hoe
mila atolotra an' Jesosy isan'andro ny fotsika ny tenatsika manontolo akoatr'izay dia tsara raha tena hoe mamonjy fotoam-bavaka foana ianao. Tena ny fiaraha-mivavaka dia tena important be mihitsy ao anatrehan'Andriamanitra sy indrindrindrindra ho an'ny fiainantsika kristianina, satria ao anatin'ny fotoam-bavaka no andrenesantsika toroteny, andrenesantsika fampaherezana, andrenesantsika zavatra marobe hikolona ny fiainantsika, hikolona ny fotsika, mba tena hoe foa ankasitrahan'Andriamanitra, foa tsy mahay manota, ary foa tena hoe voatahiry mandrakariva ao amin'i Jesosy, ary tena hoe tsy hanana toe-po mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra isika. Dia izay arariavana ny fotoanantsika tamin'ity androandroany ity, tsofoko rano ianao mba tena hoe hanana toe-po mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva, toe-po tena hoe ankasitrahan'i Jesosy, ary tena hoe toe-po ahafaly manodidina anao, mba hahatonga amin'ny manodidina anao ihany koa ho resy lahatra ny amin'i Jesosy. Dia manome fotoananao indray izahay amin'ny herin'ny anio toy izao. Veloma tompoko.